and When you go beyond the surface, that's when so much more can happen. New L'Oréal Paris Crystal. A lightweight micro-essence with brightening salicylic acid. Its water-like texture goes 10 layers deep to reveal crystal clear skin. Day after day, my skin looks brighter and clear like crystal. New L'Oréal Paris Crystal Micro-Essence. Now it's crystal clear. You're worth it. Dia mbola faly miarabantsika tsiray avy indray manaraka ny fandarana tena gasy, fandarana izay makafakana ny amin'ny kolontsaintsika malagasy, ny amin'ny riba sy ny vakoka izay atsika malagasy izany. Fandarana izay ampahafantarana anao ny amin'ny ireo zavatra izay mety mbola tsy fantatra kanefa dia ilaina ny malala sy mamakafaka sy mandalina mikasika an'izany. Mbola ny namanareo lolozona Tena no miaraka aminareo eto amin'ny fandarana ary araky ny mahazatra dia manambahiny isika dia tsy iza izany fa ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina. Tonga soa eto amin'ny fandarana Mpanjaka Ndriana Rabarioelina. Miaraba natompoko ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara sy any ampitana Masina. Zava-dehibe mihitsy ny ananana anao androany Mpanjaka Ndriana Rabarioelina satria dia iresaka mikasika ny amin'ny kolontsainy eto Madagasikara isika, iresaka ny amin'izany mpanjaka zany ihany koa ary iresaka ny amin'ny toekarena sy ny amin'ny politika aza eto amin'ny firenena izay misy atsika isika. Fa melohan'izany dia amela ampafantatra vitsivitsy kely ny mombanao tsy izy rehetra fa izay tsara ampahafantarana fa ianao ihany koa dia afaka mbola manohy ny amin'ny fampahafantarana ny mahakasika anao. Araky ny voalazantsika teo dia Mpanjaka Ndriana Rabarioelina no iantsonanao ary avy amin'ny lamatoan'ny Miverina izany. Ankoatran'izay dia Lehiben'ny Fianakaviamben'ny Mpanjaka eto Madagasikara ianao manana docteur, zany hoe doctorat amin'ny théologie, zany hoe docteur en théologie, PhD avy any États-Unis ary ihany koa dia manana doctorat en sciences, zany hoe docteur en sciences ianao PhD avy any États-Unis ihany koa izany. Ankoatr'izay dia président fondateur ny Académie royale des sciences de Madagascar, zany hoe filompanorona ny akademian'ny fiandrianan'ny science eto Madagascar, de président fondateur ihany koa ny Académie internationale de théologie ihany koa ary manaraka zany dia lehiben'ny fiombonamben'ny mpanjaka eto Madagasikara. Izay no lazaina fa mbola maro ny zavatra izay tsy voatanisa mety ho laniny amin'izay fotoana raha ohatra ka ho tanisaina eto fa mety ho resadresantsika eny andalana eny any mikasika an'izany. Ty ampiandohana dia te hankasitraka anao manokana ny amin'ny fanekenao ny fanasan'ny fandarana tena gasy izany izay tsy nisalasala ianao ny amin'ny fanasana izay natao dia tonga eto amin'ny fandarana. Ny fanontaniana satria resadresaka no atao dia ny fanontaniana voalohany izay manitikitika moa zany lay Mpanjaka Ndriana Rabarioelina. Tombontsoa lehibe ny anananay anao androany manana anao iresaka mikasika an'izany. Raha ohatra ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao manaitra lay atao hoe le titre lay hoentina satria eo amin'ny satan'ny républicaine ny Firenena eto Madagasikara. Kanefany dia maheno an'izay le hoe mpanjaka izay. Eo zany no fanontaniana mipetraka hoe ahoana
no nahatonga an'izay hoe ianao Mpanjaka Ndriana Rabarioelina no antsoina hoe mpanjaka. Zay zany ny fanontaniana anankiray zay anisan'ny manaitra angamba ty ampiandohana tsara ny mametraka an'izay ary ihany koa hoe raha afaka resahana hoe zay le titiarana ny raha avy aiza no mahatonga an'izay hoe mpanjaka ary mpanjaka aiza moa zany no misy an'ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina. Voalohanteny aloha dia mankasitraka mankatelina n'Andriamanitra mpamorona lanitra sy ny tany sika amin'izao fotoana izao ary mankasitraka anareo koa nanasanay ho vahiny ny fandaharana. Ty Madagasikara dia tsy mitovy amin'ny firenena rehetra fa araka ny afatra napetraky ny razambe dia eto Madagasikara ny tany edena ary ny renirano voalohany ao amin'ny sahitena dia eto Madagasikara. Ty Madagasikara tia ny lamatoan'ny tany ary ty Madagasikara tia eo anivon'ny faritra atsimo ny tany, zany hoe ataon'ny vazaha hoe Gondwana. Ny any avaratra Laurasie da ty atsimo Gondwana. Teny malagasy ny fototeny zany hoe koa andro. De ty Madagasikara tia no ivony eo ampovoan'ny kontinenta aty atsimo zany. De araka ny tantara zay nampitain'ireo razambe dia hoe teto Madagasikara ny olombelona voalohany. Hoe ny lehilahy voalohany izy dia tany Andrinkitra ary ny vehivavy voalohany dia tao Akaratra dia mifanena izy ireo teo akibo Miverina. De zay moa vatina melakafatra de nampahafantarina anay aiza ny fasan'ny olombelona voalohany eto ambonin'ny tany dia eto Madagasikara. Ka ao amin'ny baiboly izy dia io atao hoe Adama sy Eva. Ary ny vazaha mpikaroka nisy professeur François Mouriot ny anarany zay nanao conférence inaugurale tamin'ny fahefapolo taonany faculté des sciences faculté des lettres teo Ankatso dia nandefa horonan-tsary dia tamin'ny taona 750 le horonan-tsary dia horonan-tsary vazaha io no miteny hoe ny fasan'ny olombelona voalohany izy dia eto Madagasikara ary aiza ny toerana io fa nanontany izy zay moa tsy namaly hoe aiza io fa fantatra hoe aiza io fasan'ny olombelona voalohany. Zay zany mikasika ny razambe. Iza ny razambe dia Adama sy Eva. Mbola voatazona io eto Madagasikara ary Madagasikara rery ihany mitazona an'io. Dama, Damy, Hova, Hahova le anarana zany. Any zany ny razambe voalohany. De miparitaka ny olombelona voalohany tonga tamin'ny safodrano dia niverina an'ireo razambe. Ny razambe voalohany mpanjaka dia hoe Andretomara. Io zany niditra teo maro antsetra. Dia Andretomara dia niteny razambe io hoe foko anareo taranako izy ty nosy ty ary mitsodrano anareo zanako lahy Zanakandriana hanjaka sy hitondra eto amin'ity nosy ity. Zany tany amin'ny taona 1000 tany zany efa taloha be zany. Dia raha midina indray aty amin'ny razambe taty aoriana dia misy ny atao hoe Andretsy takatra. Izy io tamin'ny taona 210 tany any Ambotsy takatra ny akaikina ny Zorobe zany. Dia nikisaka nakaty ampovoan'ny tany dia niditra teo Avaradrano. Teo Ikolonjy sy niditra tao Anerinerina. Io Avaradrano io zoko Miverina. Dia le Anerinerina zany no mpanjaka voalohany teto Miverina tamin'ny taona 910 teo eo nanjaka 70 taona izy. Io natao hoe mpanjaka Anerinerina lamatoa Miverina. Rio avy ao Avaradrano zoko Miverina. Ary tsy maintsy nanafatra izy hoe araka ny tantaran'ny razambe dia ny lehilahy ihany ny andrian-dahy ihany no manjaka fa tsisy vehivavy mahazo manjaka. Ary tsy maintsy avy ao Avaradrano zoko Miverina. Eto Miverina lamatoa Madagasikara ary Madagasikara lamatoa ny tany. Dia zay zany ny afatra napetraky ny razambe tsy maintsy avy eo Avaradrano zoko Miverina, avy eto Miverina lamatoa Madagasikara, avy eto Madagasikara lamatoa ny tany, ny poiran'ny mpanjaka. Mpanjaka lahy fa tsy mpanjaka vavy ny resahany eto. Zay ny afatra. Ary tsy maintsy avy amin'ny lamatoa Miverina. Dia nandeha ny tantara taty aoriana dia zay zany taranaky ny Mpanjaka Andriamanelo, Mpanjaka Ralambo,
ary Mpanjakam-Pisorona Andrea tompoky indrindra Lamatoa Merina. Tena nanjaka izy a, zay matoa maninona manao lamba jaky ohatr' zao satria izy koa nanana lamba jaky a, nanana satroka jaky a, nanana elo jaky a, nanana tehana Mpanjakana, nanana mpanolotsaina 12 a, de izy io nanjaka teo Ambohimalaza Bean'ny Merina, ao avakatra ny Zokomerina io zany. De ny Fanjakany atraty Ambatomanga, atraty Sambaina Manjakandriana, aty Anerindrano, aty Anerindrano, aty akaikin'ny Ambatomanga, de ny Ampasivon'ny Lafy. De nanjaka izy, de avy eo nanjaka le zandrany. Afa avy eo amin'ny zokiny a, le Andrea tompoky indrindra Lamatoa Merina io a, no mitazona ny tsy ambaratelo ny Madagasikara. Ao anatin'izany zany hoe Fahamarinana no eo amin'ny voan'ny fasana asiana trano manara, trano foiloa, trano Masina. Iny zany no mariky ny Mpanjaka. Fa izay manana an'iny zany de taraka avy eo. Ary tsy maintsy manana raha avy eo na ny rainy na ny reniny. Zay vao afaka manjaka eto Merina moa zany. De zay mahatonga anareo hoe Mpanjaka Ndriana Rabarioelina avy amin'ny Lamatoa Merina. Satria tsy maintsy avy eo amin'le trano manara, avy amin'ny trano foiloa, ary avy eo amin'ny trano Masina. Zay zany le izy. De toizako kely hoe tsy maintsy na ny rainy na ny reniny zany tsy maintsy avy eo. Tena kokoa moa taranaky ny Mpanjaka Andrianjaka le zandriny zay nanorina ny rovana Antananarivo io hitantsika amin'izao fotoana io. Mandray roa amin'izay zany. Dia taty aoriana elabe de tamin'ny Mainy Rova tamin'ny 570 iny a, dia ny tenako nijoro hoe anisan'izany no navoaka le fanaka rehetra tao anaty rova, de zany ny andraikitra teo avaratra Atsinanana rova ny fiambenana tamin'ny alina iny a, nireo fanaka sisa tsy mahay tao zany. Nisy 500 teo le izy. De toizako kely izy tonga ny taona tamin'ny 2000 dia nijery zany zay hoe iza no ray aman-dreny afaka mitondra ny Fianakaviamben'ny andriana eto Merina sy ny Fiangonam-ben'ny Taranakandriana eto Madagasikara. Nisy Pisorona zany miaraka aminay, de ny andriana Rariny zay lasa grand chancelier no Lehiben'ny Fianakaviamben'ny andriana eto Merina sy Madagasikara. Dia za zany no atao hoe faharoa miaraka taminy. De tonga tamin'ny taona 2012 dia niantsoa izy hoe manomboka zao de manendry anao fanendrena izy manendry anao andimby ary amin'ity tany ity zany. De zay no natonga an'le izy amin'ny andriana moa tsisy resaka demokrasia fa fanendrena le izy. De teo zany le fanendrena. De ny alohan'io le fanendrena io le fanosorana Mpanjaka zany dia sy ny famindram-pahefana de niakatra tany Ambodrabiby Asin'ny Merina zahay nisy andriana solotena teo de natao ny fanosorana Mpanjaka ohatrany tamin'ny andron'ny Davida Mpanjaka. Dia ny zavatra nitranga tamin'io vao maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 maraina de miposaka amin'ny masoandro avy any Atsinanana. De rehefa miposaka amin'ny masoandro avy any Atsinanana ny fahazavahany masoandro io fa tamin'io fanosorana Mpanjaka io de nisy fahazavana be avy any an-danitra tena mazava be, mazava ohatrany amin'ireny le amin'ny fanaovana baolina Parc des Princes amin'ny andro alina reny naharitra ela be nilatsaka teo aminay. De mahafantaranareo an'izany hoe raha ity tanana ity karaha le fahazavana avy any an-danitra zay de hita daholo lalan-drasiny taolana ao anatiny. Mba hitanareo hoe tena fahazavana avy any an-danitra le izy. Ny zavatra nitranga tamin'izay de ho anay le izy fanatrehan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny fahazavan'Andriamanitra, tsodran'Andriamanitra ary fankatoavan'Andriamanitra. Ny vitsy zavatra teo tapina Ambodrabiby Asin'ny Merina, zay vao natao amin'izay le lalonana famondrana fahefana ara-draza moa zany famondrana zaka, famondrana ny tehim-panjakana nataon'ny andriana Rariny nakaty amiko teo anoloan'ny fanatrehan'ny zokiolona fotsy volo amin'ny tany folohan'ny fikambanana andriana eto Merina rehetra, ary nanatrika teo koa ny Ndrianony raha masitraka arivo avy any amin'ny Antemoro
nanatrika teo ny Mpanjaka Sakalava avy any Avaratra, de nanatrika teo ny Zanakandriana Prince avy any Atsimo, solitena Madagasikara tamin'le famondrana zaka io, famondram-pahefana zany. Izay zany no nazavaina an'le izy. Ya, ohatrany hoe verina kely fotsiny amin'le tantara hoe tokony ny lahy no mitondra. Teto anefany raha ny fahafantarana de nisy vavy maromaro mitondra ary mpanjaka farany teto Madagasikara de vavy raha navalina fahatelo. Zany hoe nahoana no lasan'ny vavy no mitondra ary nahoana no tsy hoe tsy nitaranakireo zany zao raha izay no tokony ho eo raha zao zany fa lasany am'le hoe lahy no resahana teo, ahoana no mahatonga an'izay ny fanazavana an'izany resaka zany. Raha ny boky Masina zany ny Baiboly no jerenao ao amin'ny Isaia 2:3 izy de miteny hoe samba ny mpanjaka lahy izy de manjaka araka ny fahamarinana ary eo Zanakandriana no mitondra araka ny rarany. Ny lahy zany no manjaka ary ny Zanakandriana no mitondra mba isian'ny fitahiana eo amin'ny firenena. Ary mbola voatazana zay ny Atsimo Atsinanana. Raha makao amin'ny lapan'ny Ndrenony raha masitraka arivo anao itsika ao amin'ny lapa feno vola de hitanao fa tsy ny lehilahy no manjaka fa tsisy vehivavy mihitsy. Makany koa tsika any amin'ny antam-bahoaka voatemo zany misy tranobe anankifolo tampon-tanàna Mananjary. Fa amin'ireo tranobe ireo de lehilahy daholo no manjaka. Ary zay misy zany le atao hoe didin'Andriamanitra, le teny fikasan'Andriamanitra, ny lehilahy no tokony manjaka. Ary tsy mahagaga raha ohatra ka le vehivavy no nitondra teto de rava le fanjakana. Satria tsy ao anatin'le teny fikasan'Andriamanitra le izy. Fa ny tokony lahy ihany no mahazo manjaka ary tsy maintsy avy amin'ny Manila lamatoa merina. Raha ny Frantsa zao misy natao hoe Maison Royale de Bourbon, zay ny lamatoa. De misy Maison Royale d'Orléans, lahevo. Fa ny tena tompony de ao amin'ny lamatoa ihany. Zay hatrany. Zay zany ny eto zany. Zay ny eto Madagasikara. Zay le izy, ya. Ohatrany hoe mampitaha kely ny tany Frantsa ianao. Hoe lamatoa ny tany. Ohatrany hoe voazahatra antranga vao aingana. Nisy zany zao ny mpanjaka vavy Elizabeta zay mitondra. Zany hoe tsisy itovizany amin'ny Madagasikara zay. Nitondra naharitra. 70 taona nitondrany ny natao hoe ny mahampanjaka azy, tsisy idirany. Ok, fantaniko manaraka indray ary zany satria nahazo fahefana ianao araka ny voalaza teo. De ny fanontaniana mipetraka zany zao hoe atraiza zany zao le fahefana nananao io eto Madagasikara. Ohatrany ahoana ny endriny de atraiza ny fahefana nananao amin'ny mahampanjaka anao eto Madagasikara moa zany zao ngamba ny rezana. De aiza le fari-piadidiny zany Mpanjaka Ndriana Rabarioelina zany raha resaka an'izay tsika eto Madagasikara. Le izy moa zany fahefana ara-drazana. De zay mpanjaka zay mba voalohany indrindra zany de mitazona ny tsy ambaratelo Madagasikara. Zay aloha zany ny voalohany indrindra. Mitazona ny kolontsaina, mitazona ny tsy ambaratelo Madagasikara, mitazona ny tantara miafy Madagasikara. Zay aloha ny voalohany indrindra. Fa de ny manaraka ambony zay aza mbola ny fifandraisana mivatana amin'ilay mpahary Andriamanitra andrenanahary. Io zany zava-dehibe io. De amin'le fahefana amin'izay zany zao. Nisy efa nitenen'ireo razambe taloha zany hoe teny faminaniana izy ty manjaka aloha ny lahy. De avy eo izy manjaka ny vavy. De avy eo mitondra ny vazaha mena sofina. De avy eo mitondra ny mpanompo. Zay le izy. De avy eo misy fitondrana sadasada. De miverina amin'ny tompony ny tany sy ny fanjakana. Zay vao androso Madagasikara indray. Ile miverina amin'ny tompony eo miverina Fanjakana Ndriana. Iverina Fanjakana Ndriana Madagasikara eo amin'ny kion-dalan'ny tantaram-pirenentsika. De zay vao androso indray Madagasikara. Ary zay vao avoakan'Andriamanitra ny arenan'ity Madagasikara ity. Satria Madagasikara ity zany amin'ny mahalamatoan'ny tany azy. De eto no misy ny zavatra faran'izay sarobidy indrindra eto ambonin'ity tany ity. Eto Madagasikara no misy tahiry volamena betsaka indrindra eto ambonin'ny tany. Eto Madagasikara no misy tahiry vatosoa betsaka indrindra eto ambonin'ny tany. Nandalina momba ny vatosoa moa zany tamin'ny Geological Institute of America fa misy karazany vatosoa 70 eto Madagasikara.
ary misy vaovao foana ohatra am'izany ny atao hoe pedzotaita, londonita, scavinatoita, musgravita, akoatran'ny hoe grandidierita, tomazita, misy vato so be dehibe karazany zay tsy hitanaiza naiza eto ambony tany afa-tsy eto amintsika ihany. Eto amintsika ny misy ny tahiry solika betsaka indrindra eto ambony tany, tsy any Arabia Saodita fa eto. Eto amintsika ny misy tahiry entona, gaz naturel, anisan'ny betsaka indrindra eto ambony tany. Zay zany ty Madagasikara ty. Madagasikara ty ny firenena manan-karena indrindra eto ambony tany. Ary efa fantatry ireo razambe ireo, ary efa niteny ny razambe rehefa miverina amin'ny tompony tany sy ny fanjakana, verina amin'ny fanjakana indrindra Madagasikara, zay vao androso Madagasikara. De hitantsika am'izao fotoana ho nanomboka tamin'ny taona 90 ka mandaka hatrao de miamahantra foana le malagasy. Madagasikara zao no anisan'ny firenena folo mahantra indrindra eto ambony tany, ary 7 isanjato malagasy no mahantra. Inona no mahatonga an'izay? Satria le rafim-piarahamonina nampidirin'ny vazaha, frantsay, republika, laïka, demokratika, de io tsy mitondra fitahiana ho antsika fa mitondra ozina ho an'le firenena ary mitondra fahantrana ho an'ny 7 isanjato Madagasikara. Ary efa fantatry ny razambe fa nilazainy, ary efa niteny koa razambe hoe manjaka aloha izy ny zokiny, le lamatoa, de aveo manjaka le zandriny, le lahevo. De zao ny taranaky ny lahevo tsy maintsy manambady am'le taranaky le zokiny, zay vao afaka manjaka. Fa rehefa anerina any, ka raha ohatra ka miala am'izay le taranaky le zandriny, tsy manambady any am'le lamatoa, na koa hoe ny vehivavy ndreny na mpanjakana, de brodana le fanjakana. Hitatsika izy an'izao. De rehefa anerina azy izy iverina am'le lamatoa, le fitondrana fanjakana, zay vao androso Madagasikara. De eo amin'ny kion-dala ny tantaram-pirenena zany tsika. Na iotika vitsika na iotika vanana, ninona natao rafitra inona tsy ho tafavoaka mihitsy. Fa io zany iverina am'le fanjakana, fanjakana Madagasikara, fanjakana Malagasy io miainga amin'ny fanajana sy ny fanajana Soatoavina Malagasy dia eo am'izay Madagasikara ipoitra am'izay eo Madagasikara ho lasa firenena matanjaka, ho lohany fa tsy ho ambony, ho ambony fa tsy ho ambany, apindrana fa tsy hindrana intsony. Zay zany ny zavatra hitranga ito amin'ity firenena ity. Miomana am'izay zany ary mampiomana amin'ny firenena zay am'izay zavatra hitranga zay. Ahoana no anazavanao rehefa miresaka mantsy ianao hoe de hoe miresaka ny soratra masina, manao référence any amin'ny baiboly, ny zavatra resahana nefa Madagasikara no resahana. Raha fantatra ny am'izany Madagasikara zany ny baiboly de efa tato rindrina tato zany vao tafiditra teto. Izany atao hoe fiavahana kristianina moa zany zao ny raha resahana. Nefany raha miresaka hoe Madagasikara isika de amin'ny ankapobeny zany hoe fomban-drazana no natao, asa fanompona ny mety hoe ny razana no ny resahana tao anatin'izany. Misy any miresaka koa Andriananahary, fa misy hoe fomba isan-karazany zay inonony ny malagasy. De eto zany manitikitika ahoana no mampifandray an'izany resaka zany, zany hoe lay fomba malagasy, ny kolotsainy malagasy, izay nampahafantarina malagasy, izay ataon'ny malagasy ny amin'ny joro isan-karazany izay atao, sy ny soratra masina, ny baiboly izay resahanao eto zany hoe ahoana no mampifandray an'ireo resaka ireo. Tsara ho marihana zany fa ao anatin'ny razambe malagasy zay nilazaiko teo hoe eto Madagasikara ny nipoiran'ny olombelona voalohany araka ny tantaran-drazana. Eto Madagasikara no misy ny malagasy mitazona ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahaizana faran'izay avoleta indrindra eto ambonin'ny tany. Ny vahiny de manana an'ilay atao hoe 5 sens, fa ny malagasy tonga hatrany amin'ilay 12 sens. Enjana be zany. De ao anatin'izay ny tantaran-drazan'ny malagasy io de hita ao anatin'io baiboly io. Io tantara miresaka tsika hoe ny olombelona voalohany zay lazaina ao anatin'ny baiboly io. Io baiboly io zany tantaran-drazan'ny malagasy io. Ka tsy miresaka tsika manomboka amin'ny
Genesis toko voalohany zany fiandohana tamin'ny tantaran'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny tantaran'ny Noa. Eto Madagasikara ihany eto ambonin'ny tany mbola mitazona zany hoe Adama sy Eva zany. Tsy mahita an'izany ianao any firenena hafa. Dama, Damy any atsimo atsinanana. Ka Dama moa eto ampovoantany. Eva, Hova, Haova mbola voatazona eto Madagasikara zany anarany zany. Ary mbola voatazona ihany koa ny anaran'ny Noa. Noé moa izy ny vazaha, fa Noa ozy izy ny anglisy fa teny gasy hoe Noa, Manoa, Mankatoa. Le Noa zany eo amin'ny baiboly io zay mipetraka teo atampona karatra araka ny tantaran-drazana miafina, tantara miafina Madagasikara dia teo atampona karatra eo amin'le tobo farimena izy no mipetraka. Dia ny samby fiaran'ny Noa dia niainga eo akaikina tany fotsy eo anelanelana tany fotsy sy ambotopoiny amin'le toerana hoe namanambasy. Dia ao no misy malala an'izany ny olona ao hoe teto niainga samby fiaran'ny Noa, olona narivo malala an'izany fa tantara miafina moa le izy. Dia zay zany le izy inona ny ifandraisany tantaran-drazana malagasy ao anatin'io boky masina io. Io zany tantaran-drazantsika io. Misy miteny hoe ny vazaha napiditra amin'ny fivavahana kristianina tamin'ny 1600 ohatr'izay. Fa ny tena marina raha makany amin'ny rotoby fifoazana anankiefatra ireo ianao na hoe sotanana zany, farimena zany, manolotrony zany, ary ankaramalaza. Ireo toby ireo dia toby fifandraisan'ny lanitra sy ny tany. Ary le ray aman-dreny amin'ireo toby ireo, Rainy Solambo, Ravelon-Janahary, pastora Rakototsandro Daniel, Mamaneny Lava, olona nanana 12 sens zany. Mamaneny Lava zany olona nainteny-pirenena 12 zany. Niona tamin'ny Mpanjakan'i Norvezy zany Mamaneny Lava zany, miteny norvégiana rehefa miteny amerikana rehefa any Amerika, teny frantsay rehefa any Frantsa. Ary eo izy efa maty impito dia niakatra tany an-danitra impito. Le mama Ravelon-Janahary maty intelo dia niakatra tany an-danitra intelo. Zany hoe eto Madagasikara zany misy karazana olona zay tena manana fahendrena sy fahalalana faran'izay tena avo eto ambonin'ny tany. Dia tsika no mitazona ny fahendrena sy ny fahalalana faratapony eto ambonin'ny tany. Asa mazava aminao le izy dia tohizako kely ihany le izy. Hoe le malagasy voalohany, razambe antsika voalohany zany teto ambonin'ny tany dia nivavaka amin'ny vatana, miresaka amin'ny vatana amin'ilay mpaharin'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra Andriananary. Taty aoriana le izy dia navany hoe Andriamanitra ny razanay, dia rehefa nikisaka taty aoriana dia lasa hoe vavaka amin'ny razanay. Lasaka mivavaka amin'ny razana. Nefa le razana ty Andriamanitra ny razana ry ambony, mila miverina zany ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao. Mivavaka amin'ilay mpaharin'ny lanitra sy ny tany, ranahary na zanahary izy ny faritra, Andriamanitry ny razana. Zay le izy. Andriamanitry ny razana. Zay zany tokony hiantsoana azy. Fa samy hafa mantsy le hoe razana sy ny Andriamanitra zay. Raha azoko tsara zany le resaka eto dia hoe lay fomba, lay kolotsaina malagasy izay mangataka fitahinany amin'ny razana dia misy fahadisoana ve zany? Mila miverina amin'ny andohana isika malagasy. Miverina amin'ny andohana dia tonga dia mivavaka miresaka mivatana amin'ny abaray le mpaharin'ny lanitra sy ny tany. Andriamanitry ny razana zay tokony hiantsoana anazy. Fa tsy hoe Andriamanitra sy ny razana zay taty aoriana mantsy, taty aoriana be zany. Dia taty aoriana be lasa mivavaka amin'ny razana fa miverina amin'ny andohana mba hisian'ny fitahiana eto amin'ny firenena. Ok, mazava tsara. Te mbola tohiza kely le fanontaniana hoe araka zany satria namena fahefana amin'ny ara-drazana zany ianao. Dia zay le fahefana zay no hoe atraiza zany zao le farim-piadidiana raha miresaka hoe move amin'ny maha-mpanjaka anao Mpanjakani Miverina dia move zany manahoana indray ny fifandraisana na hoe eken'ny satria fatatsika fa misy mpanjaka hafa ihany koa ara-drazana eto amin'ny firenena, eto Madagasikara, isa-paritra. Ianao angamba mety malala bebe kokoa mikasika an'izay fa hoe move ireo manaiky an'izay hoe ny maha-mpanjakanao sy izay andriana eto manaiky an'izay le maha-mpanjakanao zay. Ia, eny tompoko. Zao
talohan'ny fanjanahantany dia efa nisy ny firaisam-pirenena teto Madagasikara. Tsy ny vahiny mihitsy nanao ny fampihavanam-pirenena amin'ny firaisam-pirenena efa nisy. Efa tamin'ny taona 350 ireo mpanjaka rehetrarehetra 700, 500, 900 dia efa niona daholo ireo mpanjaka rehetrarehetra ireo, na ny Antemoro, na ny Merina, na ny Sakalava. Ary ireo mpanjaka ireo dia efa misy fandaminana natao. Ny Antemoro zao no anjara asanareo. Nareo Sakalava zao no anjara asanareo. Ny Betsileo zao no anjara asa. Samy manana ny andraikiny aby zany ny mpanjaka manerana Madagasikara. Ary ny mpanjaka teto Merina teto ny Lamatoa Merina, eto ny Lamatoa Madagasikara. Zay no nitarika hatramin'izay. Dia zany anatin'ilay tantara miafy Madagasikara, io zao ohatra meko ohatra anankiray leo fa maninona ho ambomalaza be amin'ny Merina. Manodidina eo misy fasana Sakalava tamin'ny taona 900. Misy fasana Antemoro tamin'ny taona 900. Satria efa tamin'izany fotoana zany dia efa niaraka ny Merina sy Sakalava sy ny Antemoro ary tena mifandray ireo. Zay dia samy efa hatramin'izany zany le firaisan-kina ary mbola miakatra lavitra mihitsy fa io moa zany eo amin'ny tantarany Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama hoe hotahiko ianao sy ny taranakao izy hotahiana zay manisy soa anao ary hozonina zay manao ratsy anao. Dia niteniko izy tamin'ny Abrahama hoe isy mpanjaka amin'ny firenena maro izy hipotra avy aminao. Dia tao amin'ny taranak'i Abrahama tamin'ny Sara moa zany ny mpoiran'ny Isaka, dia Jakoba, dia ny Zanakandriana 12, zanak'Israely 12. Tato amin'ny vadiny Agara, Abrahama nanambady any Agara, teraka ny Ismaël dia ireo prince zany Zanakandriana arabo zay hitantsika manan-karembe, Dubai, Arabie Saoudite, Koweït rehetrarehetra ireo. Dia efa ireo mpanjaka eran-tany, olona mpiavana daholo ireo. Na ny Afrika io, na ny Europe io zany, na ny Amerika io, na ny Asia, olona mpiavana daholo ireo mpanjaka eran-tany ireo. Dia Miverina eto Madagasikara, ny mpanjaka eto Madagasikara taranak'i Abrahama, Isaka, Jakoba. Zay mahatonga ny hoe maninona hoe nosy Sainte Marie ny tena anarany, nosy Abrahama na nosy Bora. Satria eo ny taranak'i Abrahama nitsofoka avy teo avy any Israela tany moa zany dia nitsofoka teo dia tonga teo maro antsetra dia tonga teo dia zay vao niditra nakaty. Raha mijerany amin'ny tantaran-drazan'ny Antemoro ianao, ao amin'ny lapabean'ny Antemoro dia mahafantatra hoe taranak'i Abrahama, Isaka, Jakoba, izahay eto izy dia taranak'i Josefa. Dia izy ny zareo avy eo amin'ny Antemoro nisy nikisaka nakao amin'ny Tanala, dia nikisaka nakaty amin'ny Betsileo, dia nikisaka nakaty amin'ny Bara avy eo zany. Dia ny Antemoro indray sy ny Antambahoaka ary ny Zaframiny aty Antanosy dia Prala reo. Dia nikisaka avy any amin'ny Antemoro, nikisaka ny Enatsimo dia tonga dia Nitolaniary dia vadika nakaty Ambovombe, misy ny Antandroy dia vavika nakaty Mafaly, dia misy ny Andrevola Masikoro, dia niakatra tany amin'ny Sakalava-Benabe, dia niakatra any amin'ny Sakalava-Boeny, dia Sakanava-Nalalava, dia Sakalava-Nosy-Be, dia Antakarana. Olona mpiavana daholo zany ireo mpanjaka ireo. Zany hoe mpiavana daholo zany ny mpanjaka eto Madagasikara. Ka le firaisam-pirenena dia efa nisy tsy vao zao, fa efa arivo taona talohan'i Jesosy Kristy mihitsy zany ny tena efa nisy fihavanana amin'ireo taranaka mpanjaka rehetrarehetra ireo. Dia amaliko ny teninao koa dia zao hoe amin'ny mahalehibean'ny fiombonam-bean'ny mpanjaka dia efa nisy fotoana dia nitondra an'ireo mpanjaka ireo tany ivelan'i Madagasikara nanatrika fionam-bean'ny mpanjaka eran-tany. Dia tao anatin'izany dia zavatra mahavariana dia ity, zany no mitarika lehibean'ny délégationna moa zany. Zavatra mahavariana dia ity hoe rehefa ao anatin'ny fionam-bean'ny mpanjaka eran-tany dia Madagasikara dia tsy maintsy atao eo anoloana voalohany, voalolarany foana. Anao mitarika dia misy mpanjaka avy any miaraka amiko zany. Dia nefa eo amin'ilay toerana eo matetika misy efa mpanjaka efa mipetraka eo, misy volamena ngamba raha 3 kilao ngamba ny totaliny ny amin'ny tampony, amin'ny tanany, amin'ny tongony efa misy 3 kilao ngamba. Fa asiana mikisaka daholo ny mpanjaka zay eo amin'ny lolarana rehefa tonga Madagasikara. Dia zay zavatra nahavariana anay. Dia nisy fotoana koa zany rehefa miona amin'ny mpanjaka ohatran'ireny dia ohatr'izay foana
de nisy fotoana hoe ianareo dia iona amina filoham-pirenena chef d'état moa zany républicaine avy any Afrika, avy any Europa, avy any Amerika sy ireo mpanjaka ao Moyen-Orient. De ozy izy zareo hoe ao anatinareo 10 mpanjaka sy Zanakandriana zay manatrika eto de mila olona anaky 10 solo-tenanareo. De no ao anatin'le olona anaky 10 solo-tenanareo tafiditra Madagascar ny tenako moa zany ampanetretena. De ao anatinareo anaky 10 ndray de mba misy olona anankiray lehibe anareo mitarika anareo iona amreto filoham-pirenena reto. De asa zay nataonjareo de ianao zany no mitarika anay rehetrarehetra. De zany ny tenako zany mitarika ny solo-tena anaky 10 niona tamin'ny filoham-pirenena avy any Europa, avy any Afrika, avy any Amerika ary avy amin'ny afovoan'ny atsinanana. De eo zany mahavarina fa maninona moa no izay no zava-nitranga. De eo no nafatarako hoe manana ny asany manokany ty Madagascar ty, tsy mitovy amin'ny firenena rehetra ty Madagascar ty, fa Madagascar manana ny asany manokana. Zay fantatry ny olona nivelany ary ekeny zay asana ny Madagascar zay. De ampanetretena koa ny resako fa rehefa miaingeto de mandeha no zany fiaramanidina miaraka amin'ny rehetra. Firenena 4 no fanandianako fa rehefa tonga any de mandeha jet privé. Rehefa any andray de mandeha jet privé miaraka amin'ny mpanjaka eran-tany. Zay zany raha tiako. Malina tokoa zay fa satria resaka le efa natsidika ny amin'ny ankehitriny, resaka tamin'ny lasitsika eny amin'ny tantara Madagasikara ary te ifantoka kokoa amin'le ankehitriny zany satria ankehitriny zany de mitondra an'izay titre ataontsika hoe Mpanjaka izay ianao ny fanontaniana mipetraka zany zao de manahoana ny fifandraisana na hoe ny fahitany ataontsika hoe le fanjakana républicaine an'izany hoe vondron'ny mpanjaka na hoe le mpanjaka mihitsy eto Madagasikara. Manahoana ny fifandraisana ary manahoana ny fahitany azy raha ny fahatsapanao zany am'izao taona zao satria ianao ny resaka fa rehefa any ivelany de tena omena lanja izany mpanjaka zany mipetraky ho an'ny Madagasikara zany hoe rian'lohana mihitsy izy no mipetraka mandeha jet privé mihitsy lay mpanjaka. De eto Madagasikara manahoana no fifandraisan'ny mpanjaka ianareo zany amin'ny mpitondra firenena eto Madagasikara. Ny zava-misy de ohatran'izao. Rehefa misy mpanao politika ka te hilatsaka na député io na ministre io na filoha io de lasa aloha miazakazaka mangataka tsodrano matetika any amin'ny mpanjaka. De rehefa tady iongana indray izy de lasa indray miazakazaka any amin'ny mpanjaka hoe vonjeo fa hitady iongana de miongana mo. Zay ny zava-misy. Hitanareo zao tany Kongo farany teo iny anisan'le ramandrika 5 ny civil ny mpitandro filaminana tany tsy nilamina le izy voatery nidina amin'ny premier ministre sy ny ministre ny fiarovam-pirenena nitady vahaolana tany amin'ny tranobe ny mpanjaka Andrenody tao Kongo. Zay zany ahoana zany hoe eto amin'ity tany sy firenena ity rehefa misy zavatra tena faran'izay sarotra olana ka faran'izay tena sarotra de tsy maintsy makany amin'ny mpanjaka ary ny mpanjaka ihany no mahavany olana eto amin'ny tany sy firenena. Tamin'ny fampihavana pirenena tamin'ny taona 2012 sy 2000 tao amin'ny CCI Vato dia napetraka tery any lona tery zay misy sary ihany de nieo ny FFKM de zay niona mipetraka manokana teo de nitsofoka reo filoha républicaine reo zay tsy nitsangana fa zareo no manatona anay de zareo ny arabanay. Zay zany raha tianao fatariny aiza ho aiza ny toerana misy anay. Raha ny Afrika Atsimo moa any amin'le mpanjaka namako any Godwill tsy vetiliny fa nodimandro moa izy de niany misy fanjakana 12 ohatra ny Afrika Atsimo misy filoham-pirenena fa ny mpanjaka koa mana maha izy azy. Tonga ao amin'ny serana mpiara-mianidiny Durban ianao zao de misy soratra hoe welcome to the kingdom of Zulu. Zany hoe ny aty amin'ny zay miteny anglisy zany zanatany anglisy anglo-saxon manaja kokoa ny zay le resaka mpanjaka zay
fa taty amin'ny miteny frantsay moa frantsay le zanahan'ny frantsay ao manomboka hoe misy verivery zany fa raha makany Ghana ianao makany amin'ny Nigeria ianao any amin'ny tany miteny firenena anglisy agny misy mpanjaka ny anglisy mbola eo raha teo de mbola mipetraka zay atao hoe fanajana an'izay le mpanjaka manerana ny nosy zay ary zao moa zay matoa samy joro de tsy menatra mijoro satria tsinona fantatra hoe ao ihany ny lalana hamonjena ty firenena ty ary matoa zay samy joro satria tsinona nahazo afatra avy amin'Andriamanitra mijoro am'izay nareo famonjena ny firenena satria samy joro zany ianareo araky ny voalazanao teo samy joro ianareo am'izao vanim-potoana zao de te antany ako hoe iza no tompo marika na hoe iza no manana fahefana ametraka ny mikasika ny amin'ny resaka ny vakotsika eto Madagasikara resahany zany zao mafana tatoato ny resaka ny anisan'ireo fotodrafitr'azy zay mipetraka any anatin'ny rova iza no mananjo ametraka an'izany an'ireny any na hoe ametraka zavatra any na anovany ny mety hoe rafitra na hoe ampiditra zavatra vaovao any anatin'ireny toerana ireny izay ny toerana Ny Mpanjaka tany aloha zany aiza ho aiza ny raha ampitainao aiza aiza ny fahefan'ny fitondram-panjakana tiako tena zany ny gouvernemanta na hoe le fitondrana mihitsy républicaine sy lay fanjakana le mpanjaka ara-drazana manoloana an'izay hoe aiza ahoana no iza no manana ngany ilazana azy manana fahefana ametraka an'izay atraizany mety fetranareo ary atraizany mety hoan'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireny raha miresaka zany tsika zao hoe tato amin'ny rovana Antananarivo de misy ny fametrahana ny Colisée ary mbola misy fotodrafitra hafa izay vao aorina ao ihany koa am'izao fotoana zao lasa resabe le izy de zay no tiako antanina hoe iza no manana an'izay le fahefana hoe ianona mametraka na ianona no mandray fanapahan-kevitra ho amin'ny fametrahana an'ireny zavatra ireny. Mikasika rovana Antananarivo tsika ohatra dia io rovana Antananarivo io dia toerana masina manana ny asiny manokana io ary io asiny io tsy maty io fa iery avy amin'Andriamanitra io tsy maty io amin'io toerana io fa zay manota fady io no tratrin'ny ozany zay zany zay nahita hoe zay olona rehetra ka nanao zavatra tsy mety teo anatin'ny toerana masina anaty io filoham-pirenena resahako de niongana avokoa zay no mahatonga anay miteny hoe ry zareo ajao le soatoavina malagasy ajao le fomba malagasy ajao le soatoavina andrina amin'io toerana io fa toerana masina io fa zay manota fady eo de miongana avokoa zay zavatra hitanay raha ohatra ka nidorana nisy nandoro io zany aminay rehefa tiana iza ny adodony kotrika de any amin'ny vazaha gasy natao fitaovana fotsiny fa vazaha nisy vazaha tao nisy karana atao tafiditra tao anatin'ny fandrohonany rovo io zany ny tena ao ambadika an'io de fanapotehana an'le kolotsaina malagasy mihitsy fanapotehana an'le soatoavina malagasy ka tsy eto Antananarivo ihany io fa any mitoerana maro eto Madagasikara efa maninona misy mangalatra ny taolan'ny karazan'ny mpanjaka any amin'ny Andrevola Masikoro maninona misy mandoho am'rovany Ambodratrimo manerana Madagasikara zany maninona misy mangalatra taolapaty am'izao fotoana zao le maizy azy atsika malagasy mihitsy zany ny tena tediavin'ny vahiny hopitehana afahana maka an'le arena ambanin'ny tany zay zany mahatonga ny hoe fa maninona misy alefa ny ina moa ny fanakorotana misy resaka dalo mangalatroby mangalatra taolapaty mandororova reny zany tena ambadika an'io misy tetika politika avoleta avy any ivelany atao mihitsy zay anapotehana an'le malagasy le maizy azy amin'ny malagasy le kolotsaina malagasy mihitsy no tediavin'ny vahiny avy any ivelany hopitehana mba ahafahana maka ny arena Madagasikara zay zany le izy de mikasika ny rova raha ohatra may izy io tamin'ny taona 5 sy 700 dia izahay andrina Fianakaviamben'ny andrina teto Miverina
no niteny tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 5 tamin'ny 3 sy 4 arivo sy 4 sy 4 arivo no niteny zay hoe azo atao ny fanarenana ny lapany ao anatin'ny rova ao azo atao. Teo zany zay hoe manome hoe azo atao io. Ary izy mihitsy tadidiko tsara ny teny izy hoe zaho izy tsy sa manao an'io sao de maty eto fa rehefa nareo no miteny hoe azo atao am'izay le fanarenana de zay avo manao azy izy. Zay zany le izy tsy nandingana mihitsy le froteo aloha zany tam'izany fotoana tsy nandingana. Fa nefa koa anatin'izay de zay koa nahita hoe mizahatra tsy mety ihany satria tokony manaraka an'le fomba zay nanamboarana ny lapa reo le izy. Voalohany aloha tsy tokony orinasa vazaha mihitsy no alaina. Zay aloha anatiny tsy ao anatin'izany. Tokony orinasa malagasy. Ao anatin'izany izahay ihany no manana ao anatin'ny Fianakaviamben'ny no manana ny maritrano plan d'architecture na io Manjaka io na trano volo na manampisoa io na le lapa rehetrarehetra. Tsisy manana ankoatran'izay. Ary tamin'ny andron'ny razambe de mazava hoe ny Andria Tompoky indrindra manao an'ny resaka hazo. Ny Zanadalambo resaka volamena. Ny Andriandranando manao ny resaka vata ino zany volafotsy. Io zany efa nireo razambe rehetrarehetra reo efa samy nametraka daholo ianona manao zao, ianona manao zao. De izay zavatra zany tokony averina. Ka makany atsimo atsinany any ianao any amin'ny antemoro manaraka tsara an'izay. Hoe zao misy ny antehony, misy ny anakara, misy ny antesavana, misy ny antaloatra, misy ny ampanabaka, samy manany anjara asany aby ny rehetrarehetra. De mifanarenana narova koa zany de tokony ho zay. Hoe arahana tsara le soatoavina sy le fomba mampanao zay nataon'le razambe io. De ohatran'izany zao hoe resakitsika ny hoe ny lapa manjaka io natao akamena mihitsy le izy fa tsy manaraka an'le planina maritrano ho nanavaona azy. De noho zany io manjaka io zany mbola tsy maintsy mila misy zavatra averina ao. Fotrany natao akamena tsy manaraka na ny endriny anatiny na ny endriny ivelany tsy ao anatiny. De misy zavatra tsy maintsy averina ao zany. Ohatra zay koa ty le hoe trano vola sy manampisoa ty. Lapa hazo nanaovan'ny Mpanjaka radama azy tao tamin'ny andronana valina sy ny rasoerina. Lapa hazo misy dikany be le lapa tamin'ny hazo. Voalohany aloha hazo io hazo eto Madagascar. Na vombony io na andramena io na nato io na hazo malany misy dikany daholo efa maninona ty hazo ty nampiasaina teto amin'ty andro ty hazo ty nampiasaina eto misy dikany tsirairay avy io. Ary tsy mety mihitsy le hoe natao béton natao parpaing. Tsy ao anatin'le soatoavina le vakoka le fomba mampanao tsy ao anatin'le vakoka koa zay zavatra zay. Matoa ny razambe nanao an'iny de misy antony lalina be, misy antony ara-panahy, misy ny antony koa ara-drazana ary misy antony maro nanaovan'ireo razambe reo lapa reo. De noho zany zany aty aoriana tokony averina am'izay fomba nanamboaran'ireo ampanjaka azy reo. Ohatra zao any amin'ny zafy-maniry tsika fomba ny fahaizan'ny zafy-maniry, sikotra zafy-maniry. De hoe andao anao de asitsika béton am'le trano zafy-maniry tsy mety mihitsy. Na asitsika parpaing nefa le izy azo sikotra tsara tare. De ohatr'izay koa zany averina amin'ny tokony fanaovana azy ny fanarenana ny lapa, trano vola, lapa manampisoa, lapa manjaka ary misy karazan'olona efa natokana ho am'izany mihitsy amin'ny fanarenana reny lapa reny. De reny manao azy. De eto koa zao de verina kely amin'ny firenena mikambana. Ny firenena mikambana dia sarotiny amin'ny fitahirizana ny vakoka eran-tany. Ao amin'ny UNESCO moa zany de ao misy ny comité mondial du patrimoine. De ao misy ny ICOMOS, misy ny ICROM zay sampana eran-tany zay mijery manavitra ny vakoka rehetra maneran-tany. Ny atao vakoka moa de hoe lova
na anara voajanahary io na lova ara-tsiansa io na lova ara-haitao isan-karazany maneran-tany a lova zay napetraky ny razambe ara-pitaina am'ireo taranaka ty aoriana de zay zany le vakoka napetraky ireo razambe zay a zay zany tsy maintsy tandrovana karaha tsika hoe atao patrimoine mondial vakoka iraisa-tany ekena iraisa-tany ny ohatra hoe le rova resantsika io a de tsy maintsy averina amin'ny atsipiriany mihitsy am'le fomba nanamboarany reo razambe teo aloha reo zany a nanaovana azy fa raha vao misy misivana be deabe matsy le izy ohatrany tamin'ny hoe rovan'Ambomanga maninona moa ny rovan'Ambomanga no ny ekena fa hoe vakoka nasionaly izy a kanefa ny ekena eo am'sehatra iraisam-pirenena hoe patrimoine mondial de satria voatazona zay le toerana rehetra hoe eto zany misy ny lapa Mpanjaka tsy asina béton tsy asina parpaing de eto ny rova raha mandinika anao manodidina rovan'Ambomanga tsisy fiangonana ny fiangonana ivela ny lapan'Ambomanga satria zay nisy taloha de ny vavahady nisy vavahady 400 tao Ambomanga de naverina araka loatra nanaovan'le Mpanjaka azy de nisy eto ny tambary tsy azoko tiana ny tambary manodidina n'Ambomanga eto ny misy karazana ala misy ala misy karazana 700 ngamba ny zava-maniry sady zava-maniry mahasitrana moa zany a teo amin'ny rovan'Ambomanga de tazomina reo zay zany de nekeny ny firenena mikambana ny UNESCO hoe ny rovan'Ambomanga dia mafen'ny fepetra rehetra hoe tena vakoka azo ekena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de izay io zany averintsika amin'ny rovana Antananarivo io zany ny vahaolana amin'io de tsy maintsy ravana aloha zany le béton natao rehetrarehetra tao sady hita hoe tsy manaraka an'le maritrano plan d'architecture de tsy maintsy ravana zany io amin'ny lapany ale am'izao fotoana hoe vao natsangana maimaika io tsy maintsy ravana mihitsy eo aloha de averina lapa hazo zay le izy raha fitina zany de zao hoe akasitrahanareo ny fanavaozana ny fanamboarana indray moa zany ny rova fa ho am'ilay tahaky n'izy tany aloha nanaovana azy fa tsy amoronana atao vato indray raha azoko tsara ny resaka tianao resahana ary izay indrindra hoe satria izy enao teo zany hoe mila ravana daholo indray reo satria tsy mifanaraka am'ilay maritrano sy lay endriny tany aloha inona ny dingana efa natao raha ohatra ka satria mitoy ihany lay fanaovana azy inona ny dingana efa nataonareo zany mikasika an'izay hoe tokony ho fanravana azy ary raha ohatra ka tsy ravana io fa toizana inona ny zavatra mety hitranga satria ny resaka ianao teo nisy hoe faminaniana ohatrany hoe te anontany an'izay mety inona ny zavatra raha faminaniana ve ny resahana inona mety hitranga ho an'ny Antananarivo ve ho an'ny Malagasy ve ho an'ny Madagasikara ve ho an'ny mpitondra ve inona ny mety hitranga raha tsy ravana fa ajanona io zay ary toizana ny fanaovana azy ka tadidinareo tsara tamin'ny 9 novambra tamin'ny herintaona de nanao fanambarana ny tenako hoe tsy mety io fanokanana colisée io koa zany de tokony ho ravana io colisée romane io tsy teo amin'ny rovana Antananarivo io mila ravana io zany tsy maintsy ravana io de tam'izay fotoana zay mbola maizom-bolana koa mbola nanaovana an'le fanokanana tam'izay eo amin'ny fomba nampanao malagasy amin'ny Soatoavina malagasy amin'ny maizom-bolana zany tsy fanaovana fanokanana na volana midina fa volana miakatra ihany miaka-bolana ihany de ny teny mialoha tandremo so makanareo fa sao de tratran'ny loha zao mampitandrina zany fa manao zavatra amin'ny andro tsy mety manao fanokanana zavatra tsy mifanaraka am'le toerana masina sao de ahitandroza za tsy maniry loza zay tsy maniry loza fa nareo mety ho tratran'ny loha zao raha manao rehefa mampitandrina zay nefa mbola manao zavatra nitranga tamin'ny 9 novambra iny manodidina n'iny fotoana iny voalohany aloha may nisy tranon'ny rodana tao amin'ny CMD laka teo Analakely teo akaikin'ny Hôtel Plaza zay tranon'ny ministera ny kolotsaina faharoa nisy trano teo akaikin'ny lapan'Andafavaratra de nisy court-circuit
de nidona tsetroka be le izy a ny oatra ny lampanandafa vakatra de hita teo koa moa hoe raha manandinika teo de ohatran nisy le ramatoa nandeha teo de nipotraka de nankiny anjera fa ty ny zavatra nisy tamin'iny fotoana iny nisy ranga avy any Atsimo Atsinanana maty teo anaty rova tamin'iny 6 novambra iny de avy eo ndray tantaraka zareo mpanjaka tany Atsimo Atsinanana hoe tamin'izay nandeha nody anie de nisy olona anankiray koa maty tany an-dalany de no tonga tany keo zay de mbola nisy olona maty keo tany de teto ampovoantany ndray nisy olona tsy ny raharaha fa nyteny hoe sy nareo manday nareo tsy inona ny raharaha ina ihany zany fa zay tiana ihany no atao de olo io maty tsy ela akory taorinan'izay efatra zany maty efa nyteny sao de hitondra loza ho an'ny firenena ity zavatra ty tao arina kelin'io inona zavatra nitranga tondradrano tena be ty mitsatatra sy manidina n'Antananarivo ka tadidinareo olona n'Arivo no traboina tamin'ireny voatery mandeha lakana mamonjy le olona reny de ohatr'izany koa tondraka ny rano tany Betsiboka tondraka ny rano manomboka eo Ambondromamy ka hatrany avaratra ny makany lalana makany Diego Ambanja iny izy tondradrano be tapaka ny lalana tondraka ny rano tao amin'ny laka loatra farina loatra mbola tsy nisy ohatr'izany teto Madagasikara tao anatin'ny de 100 taona angamba fa io laka loatra io de nitombo indimy ny avelarany tena difitra indimy tsy mbola nisy ohatr'izany hoe elabe taty atsimo nisy nkere hitanareo atsika hoe nisy olona ray mpitapitrisa mahery matonona tamin'iny tena marina le hoe le olona fingotra nohanina sisa fa tsy hoditra sisa nohanina fa nona ny olona zany zavatra nitranga de nisy tafiodrivotra cyclone indimy taty Atsinana Madagasikara tsy mbola nisy efa elabe hoe tamin'iny nisy tafiodrivotra indimy ny sesisesy potika daholo eny mananjary iny eny amin'ny Atsimo Atsinanana difotra ny rano tao ikongo nisy 100 mahery ny maty anjato ny olona maty tamin'iny anarivo ny olona traboina tamin'iny de izay zany le izy hoe toerana masiny ty Madagasikara misy toerana masiny eto amin'ty Madagasikara ty zay tsy maintsy tandrovona ny asin'le toerana fa mampidi-doza ho an'le firenena de ohatr'izay koa zany ty zavatra ty mampilaza mialoha zay hoe ory zareo tsy hoay ainga an'io zavatra io esoro io parpince béton io fa tsy io mihitsy ny teo de aloha averina araka ny tokony no izy le lapa azo de ny olona natao anao an'izany no manao azy fa tsy hoe maka orinasa hoe misy orinasa hono de mampanaovana an'io zavatra tsisy ninona fatany eny am'le fomba malagasy le haitao malagasy misy zavatra haitao tena enjana be eo ohatrany hoe mankany amin'ny zafy maniry ianao tena ny zafy maniry tena mahay ny sary sikotra ary ny sary sikotra iny misy dikany daholo ho an'ny zafy maniry ohatr'izay koa any amin'ny na Antandroy na any amin'ny Bara na any amin'ny Tsimihety samy misy fombany daholo samy misy soatoavina misy fahaizana manao manokana zay hainy teratany malagasy isaky ny foko Madagasikara de zay raha ny resaka eto amin'ny rova eto de manararoatra ihany koa hoe miteny hoe tsy ny rovana Antananarivo ihany fa ohatra zao miakatra any amin'ny tendrombohitra maro de misy pylône amin'ny toerana masina de pylône rey zany de tokony akisaka tsy ao anatin'ny ady vory mihitsy sina toerana masina ohatra miakatra any Fianakaviambenny zao Kianjasoa Fianakaviambenny eny etapony Fianakaviambenny zany de misy rova ao nisy lapa Mpanjaka to fa nina nitako misy pylône 120 radio sy télévision zany de tena tsy mety mihitsy zany zavatra tokony ivelany le rova zany no metrahana le pylône de be zany ny zavatra tokony arenina eto amin'ty firenena ity raha ny andafy ianao raha makany Japon na makany Angleterre ianao na makaiza sarotiny zareo amin'ny vakoka sy ny soatoavina ny vakoka sarotiny tena sarotiny zareo de tsika koa zany tokony ho sarotiny amin'izay vakoka zay sira fa potika le mepotika foana le vakoka eto Madagasikara na ny teny gasy moa zany ny vazaha lasa vazaha ndray zany mety misy mahay teny gasy ny gasy misy tsy gasy tsy mahay teny gasy de izay zany hoe tsika zany mila miaro maizy atsika le maizy atsika io de ny tany de ny teny de ny fomba de ny finoana
de ao anatin'izay ny tany zany tanindrazana ny teny malagasy a ny fomba mampanao malagasy a mila tandrovana ny de ny finoana malagasy ny finoanan'Andriamanitra moa zany zany rehetrarehetra zany a de mila tandrovantsika raha makany Japon tsika de mahita tsara hoe misy mpanjaka ny Japon misy empereur moa ny any Japon fa amin'ny toerana hoe eto ny lapan'ny mpanjaka de voatazona manjato taona fa aty kosa ny hoe ny tanàna vaovao nouvelle ville de tena hitanao misy anona mijoalatsala vaovao tokoa tsy mifangaro toerana ireo fa tena samy manana ny azy sady mitazona zany ny vakoka tranainy anjato taona ny anarivo taona nefa koa mandroso le firenena de raha mahita tsika am'izao fotoana fa ny firenena misy mpanjakany iny tena anisan'ny mandroso indrindra eto ambony tany ina moa fa ny ataoko hoe firenena mpanjaka kristianina lazaiko am'izany ohatra hoe Norvège any Norvège nanomboka tamin'ny taona fa 770 ka hatramin'izao dia ny firenena fanjakana norvégiana no fanjakana izay manana fari-piainana avo leta indrindra vahoaka ao aminy any Norvège ianao vao teraka ianao de efa millionnaire ny zanako millionnaire ny zafikelinao millionnaire satria nahoana manan-karembe le firenena sina fanjakana le izy de manan-karembe ohatr'izay le izy any Angleterre koa manan-karembe manan-karena de raha jerena reny firenena misy mpanjaka reny avo be ny fari-piainana vahoaka ao aminy fa ny aty amin'ny firenena republikana ohatra Madagascar de Madagascar anisan'ny firenena dimy manitra indrindra eto ambonin'ny tany folo manitra eto ambonin'ny tany satria le tsy fanajanan'le soatoavina tsy fanajanan'Andriamanitra tsy fanajanan'le soatoavina le vakoka le arena napetraky le razambe de mila miverina am'izay zany tsika ary eo amin'ny kion-dalana tsika zao mitantara-pirenena de tokony miverina am'izay mba hisin'ny fandrosoana eto Madagasikara. Eo indrindra ny anizako azy hoe ndresaka ny lasitsika ndresaka ny ankehitriny ary resaka ny hoavy araky ny voalazanao teo hoe tokony hiverina kion-dalantsika zao hiverina amin'ny ny soatoavina malagasy ny fametrahana an'izay le hoe fa mpanjaka izay indray no mitondra rehefa jerena zany zao zay dia ny mampiametra-panontaniana de hoe iza zany zao le ho mpanjaka raha ohatra ka ametraka ny maha-mpanjaka sika move zany zavatra zany tsy mitarika indray amin'ny satria nisy zany zao hoe raha miresaka zany hoe ny faha-mpanjaka taloha de misy klasiny misy ambaratonga zany misy ny mpiasa ny ouvrier de misy ny andevo raha zay ny nampianarina zany sy zay ny tantara misy move zany zavatra zany tsy ampiteraka fampisara-bazana eo amin'ny samy malagasy raha izay indray no hoe hovoizina ary manahoana ihany koa ny hoe iza no ho apetraka eo amin'ny am'ilay mpanjaka izany raha ohatra ka izay no hovoizina eto a Madagasikara ahoana no anazavana an'izany mba ho azon'ny olona satria rehefa miresaka hoe mpanjaka zany de zavatra ohatrany hoe efa dépassé zany efa tsy tokony ho resahana intsony zany de izay no tiako azavainao hoe ahoana no ahafahana manazava fa tsy hisy ny fanavakavahana ao anatin'izany ary tsy hisy ny hevitra hoe izaho ambonin'ny ranona sy ny sisa ahoana ny mety hanazavana an'izany. Ny olombelona moa zany samy men'Andriamanitra adidy masina sy andraikitra eto amin'ity tany ty zay ny teneniko teo hoe ny tany amin'ny razambe tany nolonany efa nainy fandaminy hoe zao raha resaka fambolena de mibetsileo raha ny resaka omby fiompiana omby de mibary raha resaka ny momba ny lanitra sy ny kintana ao amin'ny antemoro misy an'izany ao amin'ny antemoro koa misy resaka katibo resaka soratra sorabe katibo ao ny sakalava ohatr'izao ny azy misy le foko rehetrarehetra eto Madagasikara sy ny zanapoko rehetrarehetra eto Madagasikara de samy nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana sy adidy masina aby de samy manao an'izay zany ny vezo de ny resaka ranomasina aza miady amin'ny vezo ianao raha resaka ranomasina fa izy manjona ny ambanin'ny ranomasina midina lalina be any mandritry ny minitra be dia be tsy mahay noho izy ianao raha resaka fanjonoana resaka ranomasina
ny baga sy ny atandroy resaka omby zavatra oatra zany raha resaka ina moa resaka fambolem-bary de mibetsy leo ny resaka fambolena io zany samy men'Andriamanitra ohatran'ny zanak'Israely 12 de ao amin'ny zanak'Israely 12 taranaka Joda no natao mpanjaka taranaka Levita ahoana mpisorona amin'ny fisoronana ny taranaka Danina ohatra ny fitsarana ny Benjamina ohatran'izao samy manany ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana zany le foko rehetrarehetra atao amin'ny zanak'Israely de ohatr'izay koa eto amin'ity Madagasikara ity samy men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana daholo ny tsirairay de samy manaraka an'izay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra ny tsirairay zay zany le olombelona zay io zany mila fatarany tsirairay aiza moa zany le fanomezana pahasoavana men'Andriamanitra ana de zay zany mila fatariny zay afety dika mijery le tantara no ahitana an'izay hoe aiza moa zany ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana menantsika tsirairay avy de io zay niditsika miditra amin'le fanajana hoe inona le soatoavina malagasy ao anatin'ny soatoavina malagasy de voalohany fanajanan'ny Andriamanitra Ndriananary mpamorona lanitra sy ny tany lay mpahary ao anatin'izay fanajana ny asina ny tany ty tany ty manana ny asiny fanajana ny olombelona tsirairay ny olombelona tsirairay samy manana ny asiny de mila ajaina ny olombelona tsirairay fanajana ny tontolo iainana io tontolo iainana io misy asiny io fanajana ny ala fa tsy hoe sy azo ilaina ihany ny tapahana fa tsy hoe anaovana dory tanety hitanitsika am'izao korotana ambony ambany vao teo zao dory tanety misy 4,000 hektara any akaiky ny Soalala ny tany ny alan'ny Akarafantsika zay le tsy fanajana le asiny le tontolo iainana ny razambe atsika mahalala an'izany misy asiny ty ala ty reto azo reto de tsy potehana de ao anatin'izay io zany ny anakatsin'le fanajanan'Andriamanitra sy ny olombelona sy ny tany sy ny tontolo iainana de ao ny fijoroana fahamarinana zay hoe tenin'Andriamanitra manambara hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena ao anatin'izay koa ny fihavanana io zany mampiavaka atsika malagasy io fihavanana io ahava moa zany ny tena fototenin'izy io hoe ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy trano atsimo sy avaratra zay tsy ina moa ialofana ohatr'izay zay ohatr'izay io de ny firesakina zay anatin'ny soatoavina malagasy zay firesakina ny vazaha de ny fitiavatena ny azy za rery za tsy mivaky loha amin'ny manodidina anahy koa fa za ihany ny anako zay matafita anahy tsy rarako nareo fa itsika tsy manao an'izay ny malagasy malagasy de le fifankatiavana ny resaka fianakaviana zany ao anatiny koa ny soatoavina malagasy ny fitiava-tanindrazana ny tanindrazana ny toirana fa koa ny tanindrazana Madagasikara manontolo ao anatin'izay koa zany ny fiandrianam-pirenena le matory razambe ireo efa nitambatra tany aloha tany de hoe ty Madagasikara ty tamy masiny ty menjanahary atsika ty Madagascar ty de atsika ty zany de miaritsika zay fiandrianam-pirenena zay eto de ty anararotrana ampatsiahy zany fa tamin'ny taona ovino moa zany 7 sy 700 ny Andriana Blaise Rabetafika Andriana Vetimérina izy zany zay ambassadeur Madagascar tany amin'ny firenena mikambana de izy no nanangona ny firenena afrikanina BDP sy ny firenena tsy miankina non aligné hoe apio zay Madagasikara hiaron'le nosy anakefatra manodidina atsika io zany le Joanne de Nova, Passage de Unia, Glorieuse, Europa zay moa izy de apio zay fa anay ireo de napiny antso ny firenena rehetrarehetra izy BDP zato mahery de laniny firenena mikambana nanamafy fa Madagasikara tokoa reo nosy anakefatra reo atsika zany reo nosy manodidina Madagasikara reo de tamin'ny volana Desambra 1 teo dia nivory zahay tao amiko le izy dia niresaka tamin'ny Arlette Ramarsona juge international hoe zao misy nosy anankiray atao hoe nosy Tromelin nosy sandy izy amin'ny malagasy eo anelanela ny Antsiranana sy Tomasina atsinanana zany akaiky atsika de zao aleoko io ampidirina eo anivon'ny antenimeran-dolona hoe atsika io nosy io
de izy moa nandrafitra an'le izy a de nisy avocat international malagasy avy any andafy miaraka midinika koa dia nolanina taona amin'ny anteny merandolona nanamafy ny zavatra tany amin'ny firenena mikambana hoe le nosy anakefatra voalaza teo miampy an'le nosy sandy nosy tromblin dia atsika malagasy zay zany ampanatetena ny tenako hoe ny tenako zany no napiditra hoe le nosy tromblin io dia ampidiro ao anatin'ny fekefitra ny lolaniny anteny merandolona teto Madagasikara fa atsika io fa io ma tsy niadivan'ny frantsay sy ny mauricianina fa atsika zany efa amin'izao fotoana zao fa manambara hoe atsika io amin'ny resaka lalàna zay zany ny retsaka hoe anatin'le ataoko hoe misehatra iraisam-pirenena hoe ny fiarovana ny tanindrazana atsika zany fiandrianam-pirenena fa io moa mbola tsy maintsy mandeha foana tsy maintsy mandeha foana famerenana zay nangalariny olona avy any ivelany. Maraparana sady ny fandaharana isika fa fantaniko farany melohan'ny anomezako anao ny afatra farany de ny valiny tamin'ny fantaniana de zao hoe araka ny afatra napetraky ny razambe Andetomary tany anoloana hoe foko anareo taranako ty nosy ty ary mitsodrana anareo zanako lahy mba hanjaka sy hitondra ity tany ty de zay hoe avy amin'ny taranaka ny lamatoa hatrany dia matoa izahay mijora zaho ny tenako mijora ankehitriny dia nampitaina izay afatra izay ary reo zokiray aman-dreny anankifito no nitsodrano araky ny tenin'Andriamanitra zay azony ianao de nitendren'Andriamanitra hijoro amonjy sy hanafitra ity firenena ity ary anjaka sy tarika mivoaka mba hatonga an'ity Madagasikara ity ho lohany fa tsy ho rampony ho ambony fa tsy ho ambany ara-pindana fa tsy indana de zay ny antony eto amin'ny tany sy ny firenena sy hatrany ampitan-dranomasina. Ohatrany hoe fanontaniana tsotra fotsiny hoe misy toerana ipetrahana zany hoe lapa tsy fantatro na hoe amin'ny Mpanjakana izay toeranao mety hoe afaka hitsidiana hijerevana sy resahana aminao ary ankoatran'izay le hoe le amin'ny Mpanjaka moa hoe misy asa hafa atao satria raha ny hita eto de tena manana doctorat anankiroa ianao de hoe misy asa hafa ve zay ataonao ankoatran'izay le hoe Mpanjaka zay. Verina kely amin'le doctorat moa zany hoe zato hoe fikarohana nandritra ny 9 taona izy io ao koa zany niafatra avy amin'ny razambe zay nandritra ny tantara Madagasikara tao anatin'ny 9 taona le doctorat voalohany moa fa niresantsika teo mbola tsy niresantsika teo le doctorat voalohany dia mitondra ny lohateny fifandraisan'ny Madagasikara sy Israely nandritra ny 3 taona ny talony ankehitriny no avy misy 750 pejy le izy de ny thèse de doctorat faharoa de Madagasikara no eo anivon'ny foibe ny poiran'ny olombelona voalohany Madagascar dans le berceau du vestige de l'humanité zay zany le izy du berceau de l'humanité 7 sy 900 pejy izy io famitinana dolo reo de zay zany nisy fotoana amin'ny nantan'ny fiainako nanao an'izay fikarohan'izay fa nanomboka teo amin'ny fotoana amin'izay kosa hoe nosorana Mpanjaka de fa izay zany no anjara-tenako misy toerana miafina tsy lazaiko eto hoe aiza no toerana misy ana fa misy toerana hafa ihany koa zay izy andraisako vahiny zay iamba no azo avaly anao hoe io zany tena io zany ny ataoko hoe andraikitra adidy masina nampanaovan'Andriamanitra ana de ataoko isan'andro de rehefa zavatra sarotra eto amin'ny firenena de eo aoko no mandamina ohatra amin'izany zavatra sarotra teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2010 nisy ady maivay ireny dia nandamina mba tsisy ny raha mandrika be loatra zay iamba nisy fionana tamin'ny général de division général de brigade maromaro niona ndamiko
voateriny teny aho hoe saosy zao no tokony ataonareo mba tsisy intsony raha mandrika eto Madagasikara de tapitra mola izy tam'izay. De zay zany izy hoe ny adidy masina zay ataonay de isan'andro io zavatra io. Ny zavatra afatra ngamba ho an'ny vahoaka malagasy. Misy afatra ve tokony ampitaina? Ny afatra ampitaina amin'ny vahoaka malagasy de zao hoe miantso ny vahoaka malagasy rehetra na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina mba hijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana, fanajana an'Andriamanitra, fanajana ny Soatoavina malagasy, fanajana ny kolotsaina malagasy ary hijoro miara-miasa aminay fiombonam-be ny Mpanjaka eto Madagasikara, miara-miasa aminay Fianakaviamben'ny Mpanjaka eto Madagasikara ho Famonjena amin'ny Firenena. Fa tonga amin'ny mpion-dalan'ny firenentsika zao ny vahaolana tokana ho Famonjena amin'ny Firenena de ny Fijoroan'ny Fanjakam Madagascar, Fanjakana Malagasy ary io vao avoaka an'Andriamanitra ny arenan'ity firenena ity. Io no Malagasy zay mahantra, anisan'ny mahantra indrindra eto ambonin'ny tany de ho lasa anisan'ny firenena manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. De mitaona ny vahoaka malagasy rehetra izay hiara-hiasa aminay ahatonga an'izay fitahiana hilatsaka eto Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izay. Kasitrahana feno Mpanjaka Ndriana Rabarioelina nanaiky ny fanasana izay nataon'ny fandarana Tena Gasy teto amin'ny M24. Inokoa fa amin'ny fanasana anao amin'ny manaraka de mbola tsy salasala ianao tahaka ny androany tonga mamaly ny antsoko de mankasitraka indrindra ny amin'ny fanekena ny antso izay nataonay teto amin'ny fandarana sy ny televiziona M24. Mankasitraka amin'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara sy manerana an'izany de mitsotra amin'Andriamanitra ny eo aminareo menakavy ho amintsika rehetrarehetra. Eny ary zay ny mamarana ny fandarantsika androany ampatsahivina indray fa ny Mpanjaka Ndriana Rabarioelina no niaraka tamintsika eto androany namelabelatra ny amin'ny tantarany Madagasikara sy ihany koa ny amin'ny kolotsaina izay tokony anana sy soatoavina ny malagasy izay tokony hovolena sy ho ampianarina ho antsika indray. Koa de mankasitraka anao hatrany ny amin'ny fanarahana, ny fandarana, ny fanerinay de ny anizanao olina amin'izany tantaran'ny Madagasikara sy ny kolotsaina ny vakoka ary ny riba ny Madagasikara zany ary tsy saraka aminay eto amin'ny televiziona M24 ihany koa. Koa dia mirary soa rakasitraka antsika rehetra veloma tompoko. Introducing Coca-Cola Zero Sugar with new improved taste. Tastes more like Coke. Looks more like Coke. Taste the feeling.